tonga soa ny mpanao gazety a avy lavitra. Rariny tsy misy kabary lava eto fa rariny raha atomboketo a ny fanamariana an'izay fa 7 taona anamariantsika ny 13 zay. Ty ny Tsangam-bato a homariky ny andro maneran-tany ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Dia rariny raha eto tsika ny manomboka ny hetsika rehetra ho atao amin'ity an'ity. Meko fitenenana ny vice-président an'ny ordre des journalistes de Madagascar avy any Atsimo andrefana Zokiolona Charles Raza ho amin'izay hoe tsodrano sy izy ihany koa mantsy no niaina zany hoe fiainan'io lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara tamin'ny taona 770 no niorina ity ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ity. Dia omeko azy amin'ny fitenenana. Betsaka manome fitenenana tsy hoe zoky olona akory fa mbola ao ny zoky ray aman-dreny fa nomena fitenenana dia raisina zany. Tamin'ny 470 zany a tamin'ny andron'ny Ralay Arijaona tsy nisy mihitsy zany fahafanan'ny fanaovan-gazety zany fa censure nisy sivana tsy nalaraka ohatran'izao ka ozy hoe araroto zao fotoana zao hoe azahotsika fahaleovan-tena tanteraka amin'ny asa fanaovan-gazety. Dia ny vinantsika moa dia ny hoe mpanao gazety matianina miray hina ho amin'ny fampandrosoana dia iaino trandrao ataovy izay hoe tena mpanao gazety matianina zay. Dia andao iray hina mba tena hoe tondra ny anjara birikintsika fampandrosoana nyity firenena ity. Amin'ny sivy sasany eny amin'ny canal Olympia eny Andotapenaka zao. Farany dia farany sambany zao a no nisy mpanao gazety avy eny amin'ny faritra tahaka an'izao tsy mbola nisy ohatran'izao. Niarabanareo niarabantsika zany satria za koa avy eny amin'ny faritra. Allo tehaka ny amboantsika azy mba ataovy mafimafy kosa rangala e tehaka fa tsy na dia hoe tsy mahazo mitehaka raha mpanao gazety. Dia zay ary a dia ambarako zany fa misokatra ny fanamariantsika ny andro maneran-tany amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety anio. Andao ary araka kasany e. Arriva bem? Ah, Zoe. Aí não. Ja, so ein Kasten muss man zu meinen Leuten. Genau. Adok malau bawan pamalau. Eto amin'ny canal Olympia eto Andotapenaka zany zao zay dia misy an'ity hoe média award ity zany karakaran'ny ministère sy ny système des Nations Unies dia ny mpanao gazety ka tonga zao ny mpanao gazety zao fa za tony zany le mpanao gazety mba sambany tamin'ity taona ity mba avy any amin'ny faritra ny BDB
tam'ity. Ya, zay. Tonga lafo. Zay, be dia be mihitsy a. Avariony a. Zay ary le teny encore. Dia izao zany fipetrany a. Dia hivadika atsy aho zany a fa avy atsy zany ry zareo nipoitra. Rehetra zany a mpanao gazety avy any amin'ny faritra ny ankamaroany a dia averiko indray ho aho tamin'ity taona ity zany vao maro mpanao gazety avy any amin'ny faritra any a tonga ankalaza ny telome a andro iraisam-pirenena noho ny fahafahan'ny fanaovana gazety. Dia mazava ho azy zany fa dia hisy fanomezana maka photo fahatsiarovana mahafinaritra. Manao ny ianao Andriamatoa. Sary mahitanao efa ela zay. Ela mihitsy. Zay zany le aty io hitanao amin'ny écran io.
Afaka mahasoratra eto. Tompoko sy tompola ampifaliana no andraisanatsika eto amin'ity toerana ity androany hiara manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovana gazety. Ity moa no lanonana ofisialy voalohany fiarahantsika atao ireny ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny Covid-19 koa aradainy isika rehetra vory-lanina etony. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Notons que c'est la première célébration officielle de cette journée que nous organisons ensemble après la crise sanitaire liée à la Covid-19. Nous vous souhaitons la bienvenue. Tuzora no fandaharam-potoanantsika ho amin'ity anio ity. Voalohany dia ifanesy ny lahateny ifandimbiasan-dramatoa filohany io lavitry ny mpanao gazety Soloarsan Armboula Monica. Andriamatoa Issa Sanogo mpandrindra-maharitra ny asan'ny firenena mitiavana eto Madagasikara ary ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafi Andriantonga-Rivo. Fa eo ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana sy fanomezana ho an'ireo mpanao gazety miisa 12 izay nisongadina tamin'ny fifaninanana Media Award nokarakarain'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina niaraka tamin'ireo rantsany firenena mitiavana miasa eto Madagasikara ary ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ihany koa. Notre cérémonie se déroulera ainsi. En premier lieu, se succédera à la prise de parole du président de l'Ordre de journalistes de Madagascar, Madame Rassoulou Arsan Armboula Monica, du coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, Monsieur Issa Sanogo, et Madame Lalatine Rakotondrazafi Andriantonga-Rivo, ministre de la Communication et de la Culture. En second lieu, on procédera à la remise des prix pour les 11 journalistes gagnants du concours aux Media Awards organisé par le ministère de la Communication et de la Culture avec l'appui des agences des Nations Unies opérant à Madagascar et l'Ordre des journalistes de Madagascar. Menos an'iretsy zany ary dia andeha aloha isika hiaraka hiampy an'ity fampisehoana ady hoentina vondrona tanora antsoina hoe Flash Crew ity. Avant de procéder, nous allons prendre un petit moment pour donner place à ces jeunes talentueux et passionnés de la danse Flash Crew.
pour cette prestation. Idraky votoatin'ny lanonana arsika ho andoantsika azy dia manasa mpanajana Andriamatoa Rasoloarsan Monica Armboul filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety Andriam-pitenenana. Nous allons maintenant procéder à la série de discours, invitant respectueusement Madame Rasoloarsan Armboul Monica, présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar, à prendre la parole. Manasa Matoukou. Ramatoa Ministra ny serasera sy ny kolontsaina sy ianareo mpiara-miasa aminy. Andriamatoa Sénateur ny Madagasikara. Andriamatoa mpandrindra maharitra ny firindrafitra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpisolotena maharitra ireo sampandrarahany firenena mikambana eto Madagasikara. Sy ny amiko manokana Ramatoa mpisolotena maharitra ny UNESCO. Ianareo rehetra misehatra ao anatin'ny serasera ny rafitra ny firenena mikambana. Ramatoa filohan'ny vondron'ireo orinasa-gazety sy ianareo tale sy mpitantana eny anivon'ny orinasa-gazety sy tompona orinasa-gazety. Ianareo filohan'ny fanjimby ny tantana ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ianareo filohana fikambanana mpanao gazety. Isika mpiara-miasa voafidy sy voatendry ao anatin'ny birao ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara, ankasitrahako manokana eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra makadiry antsoloantsika. Isika rehetra mpanao gazety, mpiray vatsy, mpiray aina ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Tonga soa ny avy lavitra tompo. Isika rehetra vory manatrika etona amin'ny laharam-boninahitra sy ny alifenitra misy atsika tsirairay avy, tompo lasy tompo vavy. Talata 3 Mei 2024. Marina an'io ny andia amin'ny 7 ny andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Antony mahavolantsika marobe toy izao. Falo miarabantsika, indrindra ny mpanao gazety rehetra tsy akanavaka, tratry izany andro natokana ho antsika izany, mankasitraka ny UNESCO, namaritra ny 3 Mei taona 3 andro maneran-tany amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety Ratsy-Arivona. Ny volana Oktobra 2024 voafidy ary nijoro ny birao vaovao ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nofaritana ny vy mpanao gazety Matianina mirahina ho amin'ny fampandrosoana ho fanatanterahana ny drafitra stratéjika ho an'ny efa-taona fepitao-piasana. Tazona ny anampiana ny mpanao gazety iaina anaty fepetraran-kasa tsaratsara kokoa mendrika amin'ny maha-mpanao gazety azy. Ny ahazoana mampita vaovao tsara kalitao tsy mitanilo ho an'ireo mpitantana, mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena sy ho an'ireo mpirenena ahafahana mitondra ny anjara-biriky ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tato anatin'ny enim-bolana ny tantanana ny birao lavitra ny mpanao gazety, ireto ny anisan'ireo asan'ny vaingana vitanay. Ny fananganana ny trano-param-pifandraisan'ny OGM, www.ogm.mg. Teo koa ny fananganana sy fampandehanana ny page Facebook Ordre des journalistes de Madagascar, natao hampitana ireo tsara ho fantatra sy ny vaovao momba ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety. Ny fizarana ny karatra mamatian'ny mpanao gazety anjehany voalohany, izay manaraka ny fenitry ny teknôlôjia dia QR code zany. Ny famoahana ny autocollant de presse ho an'ny mpanao gazety tsirairay ihany koa, izay manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia satria misy ny numéro matricule sy ny QR code ny mpanao gazety. Ny fanetanana ho amin'ny firaisan-kina ny mpanao gazety tojo-onana toy ny aretina na atraboana noho ny rivo-doza batsiray sy ny maro hafa. Ny fanampiana ny mpanao gazety efa 5 zao tao anatin'izay volana izay tamin'ny raharaham-pitsarana. Ny famoahana fanambarana fanaovana antso fampatsahivana ho an'ireo tompona andraikitrisany sokatsany voakasika izany tamin'ny atrangana herisetra 5 ihany koa zay. Eto amin'izao toeran'izao kosa an'io ny Prix Media Awards. Everiko tena fanomezana lanja ny asa fanaovan-gazety tsy hetsika ity. Miara-bako sahady ireo ahazo loka sy andrisiako ireo tsy ahazo, anao tsaratsara kokoa hatrany, ikendrena sy anam-pofona ny mahamatianina antsika mpanao gazety. Mifanojo amin'ny vina nofaritana ihany koa. Tanjona manokana anatin'ny drafitra stratéjika raha teo ny fandraisana anjaranay amin'ny fanatranana ireo tanjon'ny fampandrosoana ny voainjava eto Madagasikara, koa dia aterina ny fisaorana ny rafitra ny firenena mikambana amin'ny karakara izany. Isaorana sahady ihany koa amin'ireo hetsika hafa mbola ho karakaraina sy ny fiarahamonina antoka hafa antenaina ho entina ho amin'izay fanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izay. Fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Lazaina hoe malalaka ny asa fanaovan-gazety rehefa malalaka ny mpanao gazety mitrandraka ny vaovao
malalaka izy kirakira ny vaovao, malalaka izy mampita sy mamoaka ny vaovao. Manome antoka ny amin'ny fahalalahany asa fanaova-gazety ny lalàna velona sy ny fanambarana raisam-pirenena nankatoavy Madagasikara. Saingy dimy ireo fanambarana antoka fampatsiahivana navoakanay ho ateo momba nitrangana herisetra menjady amin'ny mpanao gazety, ankoatr'ireo tsy naharaisana tatitra tonga aty aminay. Mbola misy ireo mpanao gazety no miasa tsy manana fifanarahana arak'asa akory, rotoroto amin'ny fanenjehana mameno pejy manenjika élément. Ao ny mbola azadin'ny tsendro maro avy amin'ireo voatohitohina ny tombotsoany, ao tsy voavavaravarana ny amin'ny loharanom-baovao no izay tombotsoa voakitokitoka izay hatrany, ny tsy fampiny fitaovana hoenti miasa tsy lazaina intsony. Anisan'ireo tranga ianan'ny mpanao gazety eto Madagasikara izany, tsy natao hitifilana nizaniza sanatria fa filazana ny zava-misy fotsiny ihany, hanairana ny saintsika rehetra. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres en journalisme. Sakana tsy ahafahana tena mampiaina ny fahalalahany asa fanaova-gazety eto Madagasikara ireo songaniko teo ireo. Misy ny ezaka atao sy ny fahavononana hanome lanja ny mpanao gazety. Anisan'izany tsy ahivoko ny fandraisana manokana ny tenako natao ny filoham-pirenena mivady ahy teny amin'ny lapa-panjakana iavonona ndritra ny lanonana veram-panatratra ny taona natao ny fianakaviam-be ny mpanao gazety azy ireo ny volana janoary teo, isorako azy ireo izany sy ireo to azy manome lanja ny asa fanaova-gazety. Saingy mbola tsy ampy koa ataoniko isika an'io mety ho sarotra fa azo tanterahana, andao hifanome tanana amin'ny andraikitra manandrify antsika avy hiaraka hanamafy ny ezaka iroso bebe kokoa hatrano amin'ny fametrahana amin'ny fahalalahany asa fanaova-gazety izay. Azona mampita vaovao tsara kalitao hanampy amin'ny fanapahan-kevitra hampandrosoana ny firenena. Ny asa fanaova-gazety miatrika ny tontolo nomerika, loha hevitry ny fanamariana ho azo taona 2024 izao. Rivotra mitsoka raisam-pirenena ny tontolo nomerika. Tsy afaka miala amin'izany ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara. Ho an'ny mpanao gazety, tontolo iray azo hanamorana ny asantsika ny nomerika satria aingana kokoa ny fampitana ny vaovao, maro lafy kokoa ny vaovao azo trandrahana ary mivoatra kokoa ny fomba fampitana ny vaovao. Fanararoatra izy noho izany amin'ny fahalalahany asa fanaova-gazety. Saingy izao mety ho fahavalo miasa ihany koa nefa ny nomerika raha tsy mampiseho ny tanjaka amin'ny maha-mpanao gazety matianina antsika isika eo amin'ny fanamarinana ny vaovao, hiavahana amin'ireo mpikirakira nomerika, fanamarina vaovao mialoha ny amoahana azy, tanjaka sy fahaiza-manao ihany koa eo amin'ny fikirakirana ny vaovao, ahaliana ny mpanjifa ny vaovao, ikendrena ny tombotsoa iombonana. Fahavalo angeja ihany koa raha tsy mifanaraka amin'izany raha teo ny fitaovana kirakiraina. Ry mpanao gazety pray vatsy sy pray aina ao anatin'ny asa fanaova-gazety. Amafiso ny ezaka rehetra amatianina, trandrao, atevelo ny fahalalana ho amin'ny fiatrehana ny tontolo nomerika. Kendreo hatrany ny tsaratsara kokoa, tandrovo ny etika, na ny tandroasina sy ny deontolojia na ny malonasa ho amin'ny fanatanterahana ny asa masina iombonany ity. Ry mpampiasa, mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka amin'ny mpanao gazety, mankasitraka amin'ireo ezaka efa nataonareo, ny ataonareo sy mbola ataonareo ho amin'ny fampivoarana trano ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara satria everiko fa iray ihany ny tanjona dia niaraka onona amina firenena mandroso dia Madagasikara izany. Mpanao gazety matianina mirahina ho amin'ny fampandrosoana, mankasitraka tompokolahy, mankatelo tompoko vavy.